ilain'Andriamanitra tsika sady mitombo amin'ny ara-panahy ny fahafantarana zava-panahy. Ilain'Andriamanitra koa tsika tena mitombo amin'ny fahalalana, satria mba hatonga antsika ho tena vavolombelon'ny Kristy naiza lalana alehantsika mba hamezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny kristianina miloana maranako an'ity teny ty ryhavana dia ohatrany ty apresika kely aminareo amreto pekera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo misy an'le teny hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Ary ny anankiray amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy, Korintianina voalohany toko fahasivy andiny ny fahavalo amby roapolo. Vakiko aminareo ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko fahasivy andiny fahaefatra amby roapolo. Tsy fantarareo vao ozy fa izay miazakazaka amin'ny tany fihazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azo iray. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahomby tena amin'ny zavatra rehetra, nefa ireny dia mitady ny sarom-poninahitra mitolo ihany, fa isika kosa tsy mitolo. Raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao totoa ary mamely tondry aho, nefa tsy toy ny mamely hevitra. Siko mafy ny tenako mangana adevoziko, fa raha na dia efa matory, na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy. Zany ry havana mitariketratsika ao anaty tefatrandro ty moa tena resaka fitomboana. Raha nandinika tsara ianao ary nareo marika tsara, ty fotoanandroany ty moa mbola tsy tena evangelisation ty, fa tena natokana ho atsika mihitsy kristianina mba hitombotsika manao dingana daoly amin'izay. Aza mijanona fotsiny amin'izao toerana misy amin'izao anao eo amin'ny ara-panahy, fa manana ty miezana amin'izany fihezahana zany. Araky nambarako teo tena miainga avany aminao zany, tena miainga avany aminao ny eforo azaonao manovo zany fahatsarana avy amin'Andriamanitra, fa tena tian'Andriamanitra ianao miavaka, tena miavaka. Za zany rehefa tena mandinika ny ity lohatenitiana dia tena misaotra amin'ny tompo, satria zao tena mahatsiaro mihitsy io tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy masina ny olona rehefa tonga ao anatin'ny olona dia Andriamanitra zany, mira Andriamanitra dia zao hoe mamatatra ny zavatra rehetra ianao. Rehefa tonga ao izy, ianao mihitsy no ampiasain'Andriamanitra amin'ny zava-mahagaga sy takatry ny saina ao amin'ny milieu misy anao io. Ianao tsarovy zay, tsy mila miandro olona koa fa ianao. Ny apôstôly Paoly tena natsapa n'izany mihitsy rehefa nanomboka amin'izay izy niditra tao anatin'i Jesosy Kristy. Karaha tokoa izy aloha telo any satria mafy loatra. Voaka aveo kosa izy, jerevonareo tsara, nanapasa mila amin'izay izy satria niditra tao anatin'ilay Jesosy Kristy, nanomboka miova amin'izay ny teninareo kanavana, nanomboka sa amin'izay izy satria fantany fa izao misy feo hafa mihitsy miditra ao anatiny. Rehefa mitory tena izy, ianao koa tian'Andriamanitra ho amin'izany ianao, tian'Andriamanitra tena hanova olona eto ty fireneny ty ianao. Aza miandro olona any ianao, fa ianao aloha no ampiasainy ny tompo ianao zay lany hoe izao afatra Andriamanitra zao. Dia raina ny tompo rehavana voatsika hitsangana ivavaka. Isaoranay ianao tompo, isaoranay fiainanao satria ianao nanome anay sakafo fanahy teto ambany. Isaoranay fanatrehanao teto tompo, isaoranay ny fanahy masina nanolotsainanay nampainanay. Tompo ny vavaka manokana ataoko amin'ireto olona ireto, isy dingana vaovao anay ireto olona ireto amin'ny fiainana, isy dingana vaovao. Marina fa raha ohatra ka 10 isan-jato ny herim-panatao anatiny tonga teto izy, ampatsy vazy tompo fa tsy tokony hipetraka amin'izany intsony izy manokana. Isy dingana vaovao
satria anao rehefa miteny hoe izany Jehovah Andriamanitra nofo rehetra no misavana gaga zay tsaiko fa ary manao mandrakariva aho ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao ampahirezo ny tanana miravoravo rehetra sy ny loalika malemy ao fitaovana eo mpilatanana anao midera anao miantsara ny voninahitra amin'ny anarana Jesosy Kristy.